Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Manolotra ny arahaba-finaritra ho antsika manaraka ny Le Carré La Voix de Madagascar amin'ny alalan'ny tranokala ny tvmada.com sy radiomada.com. Vola mitetina 730 tapitrisa ariary no natokana hiatrehan'ny BNGRC na ny Bureau National de la Gestion des Risques et Catastrophes ny vanim-potoanan'ny rivo-doza manaraka izao. Izany no voarakitra eo amin'ny lalàna ny fentetym-bola mpanjakanana sy mpanovana hoy ny sekretera mpanatanteraky ny BNGRC ny dokotera Randriataina Raymond nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanampiana teny Andrianarivo. Na sy mpanovana ihany koa ny filazana loza mandritra ny fandalovan'ny rivo-doza araka izao fanazavana entin'ny sekretera mpanatanteraky ny BNGRC izao. Be ny teny fa sambatra zay manana ny ampy zay fitenena fa tsy anana ny ampy mihitsy fa zay ampelantanana zany no ezahana tantanana amin'ny fomba mahomby zay dia manao azo esahana hoe zay eo ampelantanana no tantanana amin'ny fomba mahomby mba ampisy vokatra tsara fa no ampy tsy ho ampy satria maro fona ny zao zay zao reo tranomay vo anaraindray misy tranomay 5 tany Tomasina tany tamin'ny filazam-bovoa tsy ho araka fa dia ezahana tantanana zany ny eo ampelantanana atao tsara tantana dia zay no ezahana ampiasaina. Izy iny no telefony place rikatra feraha miasa amin'ny telma zany izany hoe fanentanana ny olona fampahafantarana ny olona mialohan'ny evin'ny loza dans le cadre en préparation amin'ny saison cyclonique manaraka zany dia efa niovantsika zany zao taloha ngamba fantatrareo hoe loza fanairana, loza manambana, loza mitatao dia misy moa le leçon apprise natao dia voaka tamin'ireo leçon apprise reny hoe tsy fantatry ny olona loatra zany hoe loza fanairana, loza mitatao fa ny andro ivela sady manaraka ny toetrandro fotsika mampiasa le code couleur dia ny fanarahana isy atrikasa ny rana tamin'ny service météo zany direction météorologie dia ny fanarahana fa loko maitso ny atsika ny amin'ny fanairana, mavo ny amin'ny loza manambana ary mena ny amin'ny loza mitatao danger imminent ary nampitsika loko manga ny amin'ny farany zany zany hoe fa foana reo filazana rehetra kanefa tokony mbola ho may loha itsika menakavy. Raha tamin'ny heritaona itsika zany dia nisy le fifaninanana natao ho an'ny meilleur acteur humanitaire dia ny fondation Telma no nahazo zay trophée zay. Izay no antony nandraisany andraikitra eto zany amin'ny partenariat zay nisolon-tena ary navoafidy azy koa isolon-tena ny Afrique Australe sy de l'Est zany amin'ny atao hoe sommet mondial en Turquie en 2016. Ny fankalazana manokana moa tamin'ity dia voalaza fa on a plus besoin d'un héros humanitaire tsy zay fandikana azy fa mahery fo mila mahery fo zany mbola mahery fo maromaro amin'ny atao hoe fitondrana ny fanampiana amin'ny maha olona izany dia fantatritsika fa tsy mbory zany adidy zany ary masina satria matetika dia miatra manaina mihitsy dia izay zany no afatra napetraky ny sekretera général firenena mikambana teo nampitay ny solon-tenany maharitra eto amintsika moa zany dia ny hoe mbola mila mahery fo maromaro kokoa andray andraikitra ny maneran-tany na eto amin'ny firenentsika amin'ny ho avy dia makahery moa zany tena antom-pisiny zao lanona izao zany araky ny voizina teo dia ny fanentanana ny vahoaka ny fanentanana ny tompony andraikitra isatsokaziny amin'ny fandraisana andraikitra ho fanalefahana ny fahoriana mianjady amin'ireo vahoaka ataontsika hoe hiarany tsinjarovena na hiarany tsy mety amin'izao eto amin'izao tontolo zao indrindra eto Madagasikara. Ijery manokana ny loza mety ateraky ny vokatra simika ihany koa ny BNGRC ka isy miatrikasa mahakasika izany ny tanterahana tsoatsy any Tomasina araka ny nambaran'ny minisitry ny ati-tany sy ny fanampariam-pahefana sady talenin'ny BNGRC solon'andrasana Mahafaly Olivier.